Miasimba ny tany ndao arovana ino lohahevitra no safidina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana androany. Isany nahitana ny fankalazana manendriketrika ny tao Nosy Elville izay efa mizaka ny voka-dratsy ateraka izany fahasimbany ny tontolo iainana zany ankehitriny. Efa maro ny mponina indrindra ireo tanora mahatsapa sy mahatsikaritra fa miasimba ny tontolo iainana. Ankoatra ny lozavojanaary, ny fiovan'ny toetrandro, potika ny ala ary mandray ny voka-dratsin'izany ny mponina amin'izao fotoana. Ny ao Nosy ohatra, atahorana ho ritsany fary fakana rano fisotro ho an'ny mponina. Amin'izao fotoana zao, azao tsy mitete fa mafana ny andro. Efa tsy karaha taloha eky, tsaiky jiaby, bey, mofodrofo eky satria température manonga be. Les changements climatiques, fiovaovan'ny toetrandro, vokatry ny fahasimbany tontolo iainana. Dikan'izany ny raha mahavelo simba. Mahaiza mibaby ny tontolo iainanareo ny manodidika anareo aza mety mamonomono kakazo, manano charbon sy amena, mamonomono biby. Ahetsika ireo mpianatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, anentana eny fotony eny anivon'ny fiarahamonina, ankoatra ny hetsika ataon'ny mpitondra sy ireo manam-pahefana ary ny sampanarahana fikambanana samihafa misehatra amin'ny tontolo iainana. Arena ho antsika ny tontolo iainana indrindra ny aty alaoana satria arena ho antsika olombelona sy ny biby rehetra ny aty alaoana ka tokony kobabiana sy iarovana ny io. Naveto zay za andeha nentina anareo mba hiaro ny tontolo iainana satria manana importance be zay io amin'ny fiainana na amin'ny olombelona na amin'ny biby na amin'ny zava-maniry ka manentana anareo mba hiaro ny tontolo iainana. Manodidina antsika zanak'olombelona ny tontolo iainana, raha tsara kolokolo mamelona antsika, raha ratsy fikarakarana matetika mamono antsika olombelona ka ilaina ny fiarovana sy ny fikojakojana azy. Miankina amin'ny tontolo iainana ny fiainantsika sy ireo biby miaina eto ambonin'ny tany. Andro natokana ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ny 5 Jona. No hevitra ny safidiana nentina nankalaza izany tamin'ity taona ity ny hoe miasimba ny tany andao arovana. Filaharam-be namakivaky ny tanàna no nisantarana ny fankalazana tao Nosy na raha ny fanitanana sy ny fampafantarana, ny fiarovana ary ny voka-dratsy sy ny famotehana ny ala.